Aleloia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy fa 4 ny volana aogositra 2023. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Anio aho dia anambara vaovao lehibe ho anao izay ato amin'ny YouTube izay manaraka anay raha manana havana ianao any Madagasikara dia afaka ianao mampilaza an'izy ireo fa hoisy fivoriam-bavaka fampahafantarana ny mombanay ny grupy Hoavy Jesosy Kristy Tompo mibeba ianao. Hoisy zany fivoriam-bavaka izany satria efa fantatsika tsara fa efa nisokatra ao Antananarivo ny vondrom-bavaka Hoavy Jesosy Kristy Tompo mibeba ianao. Ry havana, amin'ny asabotsy ho avy izao dia hoisy fitoam-bavaka fampahafantarana anay zany ao amin'ny Hopeful Homme Analamahitsy akaiky ny la gastronomie pizza Coliseum Analamahitsy zany izy io ao Antananarivo. Ry havana, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro izany fitoam-bavaka izany. Ary manasanao zany amin'ny asabotsy ho avy izao. Asabotsy fa 9 ny volana aogositra 2023. Manasanao tompoko satria efa tena efa akaiky Jesosy. Raha efa manaraka anay eto ianao dia fantatrao tsara fa tena mila isika miaina ao anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Izay no baikon' Jesosy ary anambara amin'ny gasy rehetra eran-tany fa Hoavy Jesosy. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 4:20 eo amin'ny 7:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Vakitsika ny eo amin'ny 9:30. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahony lanitra izy. 9:30. Ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy, ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ry havana, Hoavy Jesosy. Hoavy Jesosy izay no baiko nomeny anay hiantso anao hiomana alohan'i Jesosy Hoavy. Tiany Tompo isika ho masina araka ny tenin'ny Tompo ao amin'ny bokin'ny Hebreo 12:4-10 izay mivaky toy izao amin'ny anarany hoe: mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary koa fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny Tompo. Amen. Ry havana, mila isika masina tanteraka vao ahitan'i Jesosy, masina anatiny sy ivelany. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, manasanao izahay mitongava fa misy mpanompon'Andriamanitra ao izy no ao Antananarivo ao amin'ny vondrom-bavaka io no andray anao. Izy no anambara sy anazava aminao ny mombamomba anay ary ny takian Jesosy amintsika. Tiantsika ny Tompo. Averiko indray ny adresy sy ny fotoana ary koa ny anaran'ny mpanompon'Andriamanitra io ary ny nimeroany azahoanao anazy raha sendra tsy hitanao ny lalana. Dia ho averiko ho vakiana izany. Ao amin'ny Hopeful Homme Analamahitsy akaiky ny la gastronomie pizza Coliseum amin'ny asabotsy ho avy zao zany amin'ny asabotsy fa 20 aogositra 2023 amin'ny 3 ora tolakandro. Oka isika ho tonga ara-potoana Tompoko satria Jesosy rehefa miteny hoe am'izao ora izao dia am'izao ora izao. Tsika izany
tsy mahazo mangalatra ora rehefa mandeha miasa isika na manao rendez-vous dia indraindray isika tonga foana ara-potoana. Ny tompo dia tiany koa isika ho tonga ara-potoana satria raha vao tsy tonga ara-potoana isika dia lasa ny anjely. Ry havana, tiantsika ny tompo. Mitongava tompoko. Raha tena te hiditra ny an-danitra ianao ka mangetaeta ny amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ka leo izao fiainana izao satria fandravana sy fampotehana ny amin'izao fiainana izao. Ny nimero any mpanompon'Andriamanitra any Madagasikara dia 034 68 05 148. Raha vavy oly no afaka iantsonao anazy. Averiko indray ilay nimero 034 68 05 148. Amen. Zay ry havana fa miandry anao izay. Izaho tia Belzika dia are ny vavao nareo any. Are ny tatitra avy any. Ianao izay nanoratra amiko ao amin'ny email misy anareo vitsivitsy any Antananarivo any. Mitongava tompoko. Mitongava fa tiantsika Jesosy. Tiantsika Jesosy. Voninahitra ane ho an'i Jesosy rery any. Ary fiadanana ho an'ny olona tsiraray avy izay akasitrahany. Amen. Veloma tompoko.